iverenako kely le resaka hoe ny kolontsaina no mamelona ny olombelona fa tsy ny olombelona no atao andevozy ny kolontsaina. Ny kolontsaina zany dia efa nisy teto ambonin'ity tany ity hatramina zanak'olombelona ny zanak'olombelona, ary ny kolontsaina dia miovaova antaonany maro. Misy zavatra ataon'ny olona ahafahany mivelona ohatra fotsiny ty raisiko ty zany, ohatra tsy misy nanao recherche tao amin'ny baiboly, raisiko fotsiny ity ohatra ity ny fady crevette sy ny tariny ohatra ny zanak'Israely taloha. De ny kolontsain'jareo tafiditra tao anatin'ny kolontsain'jareo le hoe isika dia fady an'ity. Inona nefa ny mety ho anton'izay? Ny fifadian-kanina ohatra dia azo raisina hoe kolontsaina, mety hoe ilay ponina niaina tamin'izany fotoana izany dia nahazo allergie amin'ilay sakafo, de izany no antony nametrahany izy ho fady amin'ny kolontsaina. Tombontsoa amin'ny olombelona no nametrahana ilay kolontsaina fa tsy hoe ho fanandevozana ny olombelona.